fa ivadika amin'ny lafim-baovao hafa tanteraka kosary isika mangataka ny anaovan'ny filoham-pirenena fialantsina Paibemaso manoloana ny fanalikiana ny vahoaka malagasy izay tsy nahazo ny jiro nozarainy araka ny lahateny tany Toliara Omaly ny solombamoaka ny Toliara voalohany sy teny Randriana Soloniaiko androany raha amin'ny maha malagasy mantso izy dia ny alika no mivovo nanamafy moa izy teny Randriana Soloniaiko androany fa tsy amin'ny mahalehibe ny mpanohitra ao amin'ny anteny mira-pirenena azy no tenenany fa amin'ny maha malagasy azy mariana ihany koa fa efa nampiasa ny teny hoe mivovo io ny filohan'ny Rajoelina rehefa namaly andreo nitsikera azy mikasika ny fizakana zoam-pirenena frantsay tamin'ny taona 2024 ny andindin'izay ary. Ireo tsy mampiasa ny jiro nozarainy fitondram-panjakana ihany no mivazavaza sy mivovo amin'izao hoy ny filoham-pirenena Andry Rajoelina tao anatin'ny lahateny nanoloana ny vahoaka ny Toliara Omaly tany an-toerana. Maro aminareo efa nahazo jiro. Ny olona tsy mampiasa an'ireny jiro ireny no mivazavaza sy mikikika ary mivovo. Ny alika natao hoe mivovo fa tsy ny olombelona hoy ny solombamoaka ny Toliara voalohany sy teny Randriana Soloniaiko androany manoloana ny lahateny ny filoham-pirenena io. Tamin'ny kabarin'ny filoham-pirenena tany Toliara amin'ny fomba malagasy izany mivovo zany dia ny alika no atao hoe mivovo fa tsy ny olombelona sanatravana. Nangataka ny anaovan'ny filoham-pirenena fialantsina Paibemaso manoloana io fanalikana ny vahoaka malagasy izay tsy nahazo ny jiro izay nozarainy araka izany ity lehibe ny mpanohitra ao amin'ny anteny mira-pirenena ity. Maha malagasy ny tenako tsy maha lehibe ny mpanohitra, maha malagasy ny tenako soatavina malagasy dia mangataka ny filoham-pirenena hanao excuse publique tamin'ny fanalikana ny vahoaka malagasy izay tsy nahazo aniny jiro izay nizarany iny satria misy ray aman-dreny ireo misy reny ireo misy olon-dehibe misy malagasy izay natao mivovoa ny alekana dia izay indrindra ny antony mahatonga manao an'izao antso manokana ho an'ny filoham-pirenena mba hiprésenter excuse amin'ny vahoaka malagasy izay tsy nanoray aniny jiro. Tsy ahivina fa tsy voavoalohany fa efa nampiasa ny teny hoe mivovo io ny filohan'ny Rajoelina rehefa namaly ny fanakiana ny mpanohitra. Mbola misy taranaka mpamadika maromaro mivazavaza sy mivovo eto Madagasikara hoy izy raha namaly ireo nitsikera azy mikasika ny fizakana zoam-pirenena frantsay. Tsy misy olona afaka anafaka ny maha malagasy atsika. Tsy misy olona afaka anafaka na n'olona rampirina maha malagasy ao anatintsika. Tandremo fa mbola misy taranaka mpamadika maromaro any mivazavaza sy mivovo ankehitriny. Tsy anaiky ho zarazaraintsika, tsy anaiky ho ampiadinitsika fa ny fitiava-tanindrazana no mibaiko atsika anavotana ny firenena. Nandritra ny fitokanana tamin'ny fomba ofisialy ny kianja masoandro tao amin'ny rovan'ny Madagasikara ny 7 Jona 2024 moa no nampiasain'ny filohan'ny Rajoelina ny teny hoe mivovo io tamin'izany.